Olon-roa mpivady indray no tratekin'ny polisy judiciaire eto Mangarivotra omaly zoma fa 12 volana febroary nanao asa fisolokiana sy fivadiam-pitokisana. Tany mena mirehitra io indray nanaovan'izy roa mivady reto fisolokiana ny naman'izy ireo ihany, izany hoe olona mpinamana amin'izy ireo ihany no voasolokin'izy ireo ka nametraka fitaraina ny taty amin'ny polisy judiciaire. Toy izao ny fandehan'ny tantara. Tonga tao an-tranon'ilay mpitory ity rangahy nisoloky ity nilaza fa hisy olona hitondra entana izy ireo ho tonga eto Mahajanga amin'ny fotoana tsy aheto an-toerana azy ka niangavy amin'ity tompon-trano ity no andraisana n'ilay entana izay hoentiny ity mpitondra entana, anaovana fitiliana sy fitsapana ihany koa ny atsara ny entana nentin'izy ireo. Afaka andro vitsivitsy tonga tokoa ilay olona nitondra ity entana ity, izany hoe tany mena mirehitra, ary nampafantarany tompon-trano an-telefona fa ao aminy tokoa ilay olona nitondra ny entan'izy ireo. Nanirakolon-kafa tao amin'ilay trano ary ity mpisoloky ity handeha hanao fitiliana ny atsarany kalitaony entana tonga ao io. Rehefa tonga ilay olona dia nanao fijerena sy fitiliana ilay tany mena ary nampirehetina niarana hita teo ihany koa dia nirehetra tokoa ilay tany. Rehefa izay niverina ny antso ilay nanao fitiliana fa hoe tsara ny entana ary tafiditra ao anatin'ny kalitao voalohany. Manomboka hatreo dia hiditra amin'ny tena fisolokiana amin'izay ny raharaha. Mitady vola ny tompon'entana, raha tsy izany tsisy entana mandeha izany eo. Tsy raikitra aloha satria tsy nitondra vola ilay nanao fitiliana. Niverina ny antso indray izy fa mila vola ilay tompon'entana amin'ny vidiny 10 millions de francs. Ny antso ataony amin'izany moa dia tonga dia mivantana amin'ilay vazaha haka n'ilay entana. Ny antso ny tompontrano indray ity rangahy tratra ity fa hoe avoaka n'ilay tompontrano aloha io vola io fa amin'ny fotoana hahatongavan'izy ireo eto Mahajanga no mamerina n'ilay vola ny namany io. Tsy nanaiky aloha ilay tompontrano tamin'ity folo tapitrisa ity, tsy raikitra ny varotra teo. Samy namonjy fidina na ilay tompontany na ilay tompon'entana na ilay mpanao fitiliana. Rehefa afakora maromaro dia niverina ny antso indray ity rangahy ity fa hoe efa miala an-Antananarivo izy ireo amin'ny fotoana izay iantsony ity miaraka amin'ilay vazaha mitondra taratasy-mbola 10 millions de francs amin'ny anaran'ny tompontrano, ka rehefa tonga ao aminy ilay tompon'entana dia nitsasaka io vola ihany no omena azy, izany hoe 5 millions de francs. Resy lahatra ilay tompontrano sodokan'ny finamanana raha teo ihany koa nanomehan'ilay vola an'ilay tompon'entana. Rehefa vita ny tamin'iny fotoana iny amin'ny fotoana hahatongavana eto Mahajanga dia niverina ny antso indray ireo mpisoloka fa hoe nanao lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena faefatra iny ka nanafatra vola 10 tapitrisa hafa indray hanaovana fifampirarahana amin'ilay olona voadona. Rehefa afaka fotoana maromaro dia tsy azo an-telefona izy ireo, tsy fantatra ny toerana misy azy ka nanomboka hatreo vaky asaloha ilay tompontrano ka nanao fitarainana teny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Omaly zomary nifanena tamin'ilay tompontrano voasoloky izy ireo, izy mivady reto izany ary nampandrosoany tao an-tranony. Ny antso ny mpitandron'ny filaminana izy rehefa tonga tao an-tranony ireto mpivady reto. Eto dia mbola manao antso ny avy ao amin'ny polisy judiciaire Mangarivotra ho an'ireo olona tratra ny tranga tahaka izao mba ho tonga aty Mangarivotra ahafahana manao famitorina sy ny fanadiadiana hikarohana ireo navandoza izany. Mikasika n'ilay tany mena mirehitra indray dia zava-misy marina izy io ary voalaza fa lafo vidy tokoa ka izany no mahatonga ireo mpisoloky mampiasa rehetra-dratsiny rehetra ahafahana manarona izay tratrany izay ilaina fitandremana ihany koa ho an'ny tsirairay.